zava-doza. Nosoratany Vombona Varungi. Ovelominy Rakoto, Faly, Arikam Sarandri, Sinez, Fetra Sarobidy, Nambinina, Bruno, miaraka amin'ny Anjarliva, Vanso, Iary, Niravo ary Iony Miajanirina. Nanatontosa, Menavona. Nareo moa zany avaizaka ao aiza? Avy any an-tanàna ka. Izany hoe misy asa kely izay hita any Tolera any. Mafy angely tsy mananasa sika izay misy asa na lavitra nakaiky dia atao avokoa. Ary nareo ka? Mitovy aminareo ihany ka. Misy patabe izay mampitady mpamily dia izay no andehanako any. Tany an-tanàna nraisiny fa ny Tolera no miasa e. Toa nareo teo ihany hoe mafy le tsy mananasa dia aleoko koa efiny e. Zara teo mbola tsy manambady amanjanaka ka tsy misy olana. Za ndray hosefo mpanangona sokatra ty no asako zany. Zany hoe makasokatra any anaty ala any. Ary sao dia mba pata ray ihany ny esantsika ty raha izany. Ny akoho mitondra sokatra ny ataoko aty mantsy. Andrasange? Ty amin'ny gazety le pata be sako raha ny firesaka zalana pititra. Tazanao ve? Somary maizimaizina kely ato anaty fiarako. Ka amin'io koa ngely esako e. Hitako eto aho fa ho mpiara-miasa tsika ka. Zaka kely aloha ny fiantso ahy. Ny andray raha lavaka. Dia faly mahafantatra andra zaka kely ary. Atoraka izany koa. Fahoana aloha e. Nareo ve tsy mahatsikaritra hoe ohatry maizimaizina zany ngely asantsika e? Mitenena ihany aloha moramora so izy andre eo ny resantsika. Matory daholo ireo hoe tsika sy nareo ary mpamily any ange zao no tsy matory eo e. Zany hira mandeha zany koa zao dia tsy hainao ny sasany. Aleo manalava sofina ato alohan'reto fa mitady resaka fahafrety zany. Zany hira mandeha zany zao dia tsy tonga ho azy a. Afera maloto ny ataontsika ty. Fangalarana sokatra tsokosoko. Fa vola be ny karama amin'ny fanarahana ka tsy nemotra ako. Eny vola be tokoa aloha ny karama. Ray volana fotsiny dia efa mitovy amin'ny fitambaran'ny karama isan-taona ny raisinako. Eritreretinareo fotsiny hoe 1500 euro ny kely ary 2900 euro ny lehibe. Zany ny vidy tsokatra radiatara eo amin'ny tsena maizina ny velany any. Rariny angera ohatr'izany ny karamantsika e. Efa nanara-baovao ihany amantsy ka zany ny tanteriny gazety sy ny haino manjery reny. Efatra arivo eo ny euro ray satria tsy maro toerana sandam-bolatsika manoloana andreo vola vahiny e. Raha atao kajikajy tsotsotra zany a dia any amin'ny 7 tapitrisa ariary any. 240 tapitrisa zany e. Marina zany e. 240 tapitrisa ny ray. Tena vola be tokoa. Zahay ary fa tiako le resaka. Misy eritreritra dala kely ty atsipoko hoe maninona mora angaty raha sika mihitsy mba manondrana tsokosoko an'ireny arena tsy anana firenekafo reny samy mipetraka eto Madagasikara manko ka maninona ny sasany ny afaka migalabona amin'ny arena iraisana nefa ny sasany atao tohatra fiakarana fotsiny. Mbola lavitra ezaka izany eritreritra ao izany raha zaka fipetra maro ange ny takina amin'ny fidirana amin'ireny tambajotako avan'ireny. Eno tsara voalohany tsy maintsy manana na mahafantatra olona ambony hiaro. Piraitsy kombakomba amin'ny aferatora eo zany. Ny faharoa tsy maintsy hoe manana fifandraisana iraisam-pirenena mba hamatsy ny fitaovam-piadiana. Dia ny fahatelo sady farany ilana vola be mikararana zany rehetrarehetra zany. Everinao moa fa vola kely no anampenana ny vavan'ny mpitsara sasany sy ireo ambaratonga ampahefana sasany. Isan'ny efera ohatra hoe ny mpitandro ny filaminana mpanao ny fisavana sy ny sisa. Gaga mihitsy koa rangaty fa lava ihany ingely lalana lalovan'ireny sokatra ireny. Nefa dia misy tafavoaka tsokosoko ihany. Raha ny Toliara makany Tanafi dia tsy isy ray atratra mihitsy tompona andraikitra voakasika zany. Ka izay nge ho an'ny lazako anao teo hoe raha tsy efa tena enjana tsy mahavita ny takany tony amin'ny olona amin'ny sary tony. Ekeko hoe marina samy resaka rehetra zany sange. Raha tsy edina moa zareo tsy anjaka ihany. Tsy
Tsy maintsy andray ny anjara biriko amin'ny fiadiana aminareo mpanota tely afa-drakotra ny harem-pirenena ary tsy valara sy tsy matododo menakavy a. Zava-doza ho amin'ny firenena nareo ka tsy maintsy ravana. Tanterahako voalohany eto amin'ny faritra tsy mondrevana. Saika hijery azy Roland resaka vavy ireny fa ay moa ireny ka ny alatana tianatiana an-dalana. Tsy dia lavitra ity izany ireny ary tsy maintsy efanenaniko. Na ho iza mpandika lalana aty dia tsy avelako afa maina izany. Tsy anentana ihany nataoko fa hijery an'izay mpamatika lalana koa. Efa tonga izay. Andeha hakanentako ambony ao koa fa efa samy maka ny azy ny mpandeha rehetra. Ary Andrea, misaotra anao? Tonga soa indray aty aminay no raha matokely Alida. Miarabanao e, tonga soa. Miarabanao monsieur le maire. Dia nitsenainao aty mihitsy a? Ady tokony atao amin'ny vahiny rehetra ihany nataoko ka anao ty koa dia so mba misy olona azo indrama hitondra andretoetana sasany reto aloha monsieur le maire. Miala tsy indrindra re raha toa ka be fangatahana ahy ianao malala an'izay olo mahatoky aty. Aleo zao natao hoe aleo entiko fa tsy manina tsy akory tsy lavitra ne ny lalana ka so dia tsy mety re izany zao hoe tokony tsy jerena toerana na saranga ny fanampiana ny afy fa rehefa afaka manolo tanana dia tokony anaiky ny terin'ny fihavanana tsy misy fiatsaram-bela tsy tsoroko aminao fa ny fanehoana elanelana be loatra eo amin'ny olo-mpanjakana sy ny vahoaka tsotra no mahatonga ny sasany anararoatra ny fahefana. Tena izany mihitsy isan'izany ny fangahoana ireo aren'ny taniko. Ho tsara ny fiara-miasa raha izany drafi-pisainana entinao miresaka izany ny very. Ka anao izay faraheriko ahafahantsika miady amin'ny fanetoben'ny firenena ry Alida. Ary naninona nandeha taxi bosy indray anao fa tsy tamin'ny fiara manokany. Anga nisy olana? Mbola niandry taratasy ireo namako sasany vao afaka manainga. Amin'ny herinandro zareo no tonga. Mbola nomana ny asako aty ka tsy maintsy nandeha aloha. Fa hono firy izany nareo no avy aty ka? Efa tasy zareo no hanampy aty. Vazaha siantifika mpanao fikarohana momba ny sokatra radiatany ray amin'ireo. Mahay teny malagasy ihany izy raha te resaka aminy ianao. Azo atao tokoa izany ka. Fa nanao ahoana aloha ilay fitsidiana voalohany nataonao tamin'ny iray volana taty aminay iny? Eo amin'ny fiteny somary sahirana kely. Izany ve? Namezaka amin'ny teny amin'ny malagasy ofisialy aza zareo dia sahirana kely ihany mandray aziko. Eny fa miankapobeny dia mifandray tsara ihany resaka ika. Tsara koa izany ka. Fa izao manana soloteny izay afaka miaraka aminao raha toa ka manana olana amin'ny fifandraisana ianao zahantsika vahana daholo ny olana mba hampandeha amin'ny atsaka sy andava ny raharaha tiky. Misaotra anao monsieur le maire amin'ilay fampitoviana tadidokanga amin'ny fiteny. Nitsapako fa mitovy amin'ny fiteny ampiasaiko ihany ny fandraisanao aniko. Azao manko rehefa misy vahiny takanao zao manka aty aminay dia mba miezaka manao fiteny mampisosa tsara ny fifandraisana izay amora ny fifandraisana natao satria tsy voatery hainy fiteny aty aminay daholo ny vahiny. Marina izany. Azafady aloha azafady voaloha teny dia faly miarabanareo tonga manatrika an'izao famoriana voalohany izao ny tenako. Voninahitra ho abe ny tanàna Nambotsitrononona izao satria dia alalan'ny antony arovana an'io karazan-tsokatra efa nanaovana peta-drindrina io anareo vahoakako matoa tonga be dia be sala amin'izao. Manaraka izany reto vahintsika reto no solotena mpanjakana hampahafantatra ny mahasarobidy io sokatra io. Indrindra itsika mbola misy tsy mahalala ny tena mahasarobidy azy ireo. Ka izao izato raha matokely zato no Alida. Izy no azo lazaina fa mpitarika an'izao fanentana izao. Manaraka azy ato kosa indray ireo mpiara-miasa aminy dia Andriamatoa Hery dia Andriamatoa Ravo.
dia mbola misy ka dia avy eo Andriamatoa mamy ary Andriamatoa John. Izy dia mpianatra mpikaroka avy any États-Unis. Misaotra antsika vahoaka mifankasitrahany dia faly mandray anareo zay tompoko. Tonga soa aty amin'ny commune ambanivohitra be aty. Misaotra n'Andriamatoa be ny tanàna nanome any anjara fitenenana. Mamerina ny arahaba izay efa natolotra teo ny tenako ary faly mifankahita aminareo vahoaka n'Ambohitsitrononona. Marina tokoa ny voalazany be ny tanàna antsika teo fa liana amin'ny fiarovana io karazan-tsokatra iray isan'ny mampiavaka antsika malagasy io nareo matoa tonga manatrika etony. Ety am-piandohana ary dia tiako mampafantatra sady amintsika fa aty amin'ny faritany Toliara ihany no manana an'io sokatra io eto ambonin'ny tany. Efa antony goavana ahafahantsika sady miaro azy izany. Mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny antony hiarovana sy hiadiana amin'ny fangalarana sy fanondranana tsokosoko dia tia hampafantatra antsika vetivety aminareo mombamomba ny sokatra io satria azoko antoka araka ny forotsahana voalohany natao taty fa mbola misy ireo olona tsy mahalala akory azy io. Noho izany ety am-pamaranana dia tsy maintsy harovana fatratra io sokatra renantsika io. Arafitina dia toy izao no andraisantsika olon-tsotra io anatrehan'izany. Ny tokony hanome vaovao amin'ny tompon'andraikitra voakasika raha mahita na maheno-tranga fangalarana na fanondranana an'io sokatra io tsika. Azontsika atao manantona ny sefim-pokotany, ny ben'ny tanàna, ny mpitandro filaminana sy amin'ireo solon-tena-pikambanana samy hafa sy fiarahamonim-pirenena miara-misalaha amintsika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary toy ny MNP, ny VVF, ny Famari. Efa miatra eto amintsika Ambohitsitrononona radio koa ny Dina be ka aza misalasala mampandre ny tompon'andraikitra amin'izany raha misy tranga mampiay hafa afaka miara-miasa amin'ny olom-panjakana sy ny fiarahamonim-pirenena tsara izy ireny. Anjarantsika tsirairay koa no manentana ny namantsika sy ny mpifanerasera amintsika ny fiarovana azy io. Ampafantaro aminy lantsa ny fiarovana io biby io. Tsy manandanja amin'ny tamasy ihany fa manandanja ara-kolotsaina koa. Raha ny fanadihadinana natao dia fantatra fa mbola ao anatintsika foko mahafaly sy antandrio ary tanalanga ny kolotsaina raiketin'ny sokatra. Ampatsiahivina antsika ihany koa fa ny fisiany sokatra teto hatramin'izay no nampisondrotsakorana tsy tapaka isan-taona ary nitondra fahasalamana ho an'ny biby fiompy. Na ny mponina teto ihany koa aza nge dia tapatra amin'ny fotoana nahaben'ny sokatra taty fa tsy dia farompy fahasalama tsara daholo ka afaka namokatra mandava-taona. Ankoatran'izay moa dia fady ny mangalatra, ny mivarotra ary mihinana ny sokatra ho an'ny mahafaly, antandroy ary tanalanga. Araka izany manandanja sy manakasina amintsika vahoaka ty io sokatra io ary fan'ny kolotsaintsika. Zavatra roa ny tombontsoa azo avy amin'ny fananana an'io harena tokana matany io dia ny fisian'ny orana sy ny fahasalamana ary ny firoborobon'ny fizahantany ka afaka mahazo tombony amin'izany ny rehetra. Na amin'ny alalan'ny vola hoentin'ireo mpizahatany io na amin'ny lafin'ny fandraisam-bahiny na amin'ny sakafo na fitaterana. Te hilaza aminareo ary mponina Ambohitsitrononona fa manana tombony nareo raha mitaha amin'ny faritra hafa. Mampandroso ny toekareny tokantrano sy ny commune ary ny firenena mihitsy koa aza nge ny firoborobon'ny fizahantany amin'izany. Azontsika atao miala volany amin'ireny toerana rovana misy azy ireny rehefa fotoam-pialan-tsasatra. Tadidio fa mivahiny aza mbola mandeha fiaramanidina nefa dia tonga aty amintsika mba hijery an'ireo sokatsika ireo sy mamantatra ny tantarany. Isika tompony indray ve no angahy asy angatakatiny? Mbola ahita tombontsoa avy tsika rehefa haitsika tsara miaro azy ireo fa tsy avo ary ajao sy arova fa harena tokana mahatany io ry malagasy havako. Tsy etsatsiaritra ny olazako fa efa tafiditra ao amin'ny anexa 1 ao amin'ny CITES tamin'ny taona 5,790 io sokatra io. Ny CITES moa dia ilay fifanarahana iraisam-pirenena amin'ny feny fivarotana ny biby sy ny zavamaniry dia eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Izany hoe sady tsy azo hohanina ny tsy azo amidy satria efa ina ho lany tamingana. Izany hoe tsy commune anareo ty ary commune telo hafa sisa no tena mbola ahitana azy.
Efa zava-doza izany ka tsy tokony hampandrimandrimanana aretina. Nisy vokatra tsapahitanana sahady ny fanentanana natao tamin'ny vahoaka. Tsy olona bado araka ny fanambaniana azy ny malagasy fa mbola betsaka ireo manan-tsaina afaka mandinika. Izao ny vokany. Amariny tsara aloha raha matoa kely sao ny masoko ny mandroroka atao mitady tsy ino ah. Astrochelis radiatana tortue radiée de Madagascar tokoa reto komisera. Izao loko mainty somary volotsokola isongadina an'ilay mavo toy ny tanamasoandro amin'ny lamosiny izao no ahafantarana an'itony karazan-tsokatra itony. Isany amin'ireo karazan-tsokatra efa mikisaka tsikelikely any amin'ny fahalaniana tamingana. Raha izao fanondranana sy ny fitrandrahana tsokosoko izao no mitohy araka ny antotanisa fantatra enina tapitrisa sisa ny sokatra radiata eto Madagasikara. Tsy maintsy arovana fatratra satria amin'ny 5-12 taona ny sokatra radiata vavy no manomboka manatody. Mandra-pahatongany amin'ny topana todizana io nefa dia fahavalo maro no manodidina azy ka isan'ny fahavalo voalohantsika olombelona. Ny atodiny nefa tsy dia hoe betsaka fa eo amin'ny 3-12 eo eo. Ary mandritra ny fikotrihan'ireo atody izay maharitra 5 volana koa aza dia tsy voatery ho fohy avokoa ireo atody sady misy biby mihinana ny atodiny. Ka raha izany tsy ho lanin'ireo biby fahavalo miveny izany na fohy aza. Izay indrindra no mahatonga azy tia rovana mafy dia mafy. Tahaka ny biby mifampihinana ihany dia an'ireo biby mandatsy mivorona manidina sasany ny zanany. Biby tsy misaina nefa ireny fa afaka misaina kosa ny olombelona ka tokony haro azy nefa dia maka tsokosoko izany indray koa no ataon'ilay voalaza fa hoe manan-tsaina. Na dia efa miafina na miala amin'ny tsilotsilo aza ilay zavaboary dia mbola sikiriny ireo fanetry be ny firenena ihany. Mampalahelo sy mampatesitra ilay toe-tsaina lomorona. Fa inona nefa ny tena mahatonga ny olona no varomaizina amin'itony sokatra itony? Mba mahagaga ihany tsia. Mitana larana faha-efatra mivaromaizina maneran-tany ny trafikana sokatra. Matetika dia tambajotrako avana sy manana fifandraisana iraisam-pirenena no manao azy. Misy koa nefa ireo mpanao bizina tsotra ka mivarotra izany amin'ny teratany mitovy aminy. Ny vidiny eo amin'ny tsena maizina iraisam-pirenena koa no isan'ny mahatonga ny fandranana azy an-tsokosoko. Ao koa ireo trano fisakafoanana lehibe eto an-toerana sy any ivelany no manao azy ho en plat du jour. Tsy mandala ny sotoavin'ny orinasa ara-dalàna sy mandala ny lovain-jafy na ny responsabilité sociétale des entreprises ireny. Tsy mahagaga raha tsy lovain-jafy ireny orinasa ireny no ny fandehanany amin'ny tsy ara-drariny. Chine sy Thaïlande ary Malaisie ndraiky hoe firenena tena mpandray azy tony. Hatreto aloha dia reto ny tena fantatra. Mahakivy ihany no mieritreritra ny raharaha ity indraindray zareo Any amin'ny fototry ny maha olona mihitsy no misy olana. Ka voapirofo amin'izany fa fototry ny ratsy rehetra tokoa ny vola. Any amin'ny toe-tsaina mihitsy ny ankabeazantsika malagasy ny vomafy. Andevozy ny fitiava-kely sy ny vary reka poka tsy mahavita taona dia mamono tena. Mamono tena ahoana hoe ianao monsieur le maire? Ka mitovy amin'ny famonontena ihany ny fivarotana tsokosokony irem-pirenena amin'ny lafiny maro e. Zavatra mampiavaka ny teny io mason'izao tontolo izao no atao tsinitsinina, vonoina. Dia ho gaga ve tsika raha anjakazakanin'ny vahiny ny amintsika rehetra? Hitan'ny hafa ny fahamaivana ny dohan'ny malagasy sasany ka ararotsiny. Avy eo nefa mikaikaika rehefa hanaparan'ny vahiny ny fitiavany sy ny fahefany ny haren'ny malagasy. Mampalahelo mihitsy tsika amin'ity toe-tsaina ity kely ity. Eny, malaza moa izao ny resaka politika ka ohatrany hoe miresaka momba an'izany raha hiteny hoe mila miverina andoha rano mihitsy sika. Fanarenany fotony tsy ampy amintsika amin'izao vanim-potoana izao. Tokony indraindraina hoe ny fanahy maha olona fa tsy ny vola. Tsy maintsy averina ny fanabeazana olom-banona manan-tsaina sy manam-panahy afaka mandinika ny atao e. Dia inona moa izany no ataontsika amin'ireo sokatra ireo? Iantsony ratsa mangaika amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny VVF ary anatona ny distrika. Ry zareo no hanapaka ny toerana ametrahana an'ireo sokatra mialohany hamerenana azy any amin'ny toerana niviny. Tsy haiko izao na aterina ny mangily na antoliary izao na ahoana amin'izay.
voalamina tsara ve ny asantsika ao nareo mitsamy masahoana aloha inona indray ity tsy mandeha amin'izao reny efa ny raha antsika nahita reniko eny efa sady sotoy ihany aloha mifandeha no miresaka fa alisa ny veo aly ty tsy mba ohatra anà tena tsy matahotra ho tratra zany mihitsy satria manana debo ny saina milama ny vola mibitsy zay aloha dia marina fiarahantsika telo mitramo ko tonga dia mahafinaritra ve tokony aharitra hatramin'ny 10 amin'izao taona tahaka ny faharetam-pahaveloman'ny sokatra raha dia tasasany fiarahantsika telo mitsamome dia ona tokoa aloha ny programa manaraka ozy patro be miandro ny toromarika manaraka tsika raha ny tokony ho izy dia tsy azo atao misesisesy mihitsy ny fanangonana fa efa mihetsika ny fanjakana ny fiadina ny fakana tsokosoko an'ireo sokatra raha dia tara eo mandra-piantso ny patron bery zalahy dia mba misy fanontaniana manitikitika ihany ty ona ty ataony zalahy inona marina moa reny sokatra ireny tsika mantsy ohatra ny variana amin'ny fanatanterahana asa fotsiny dia tsy malala ny ambadiny ohatra ny hoe amidin'ireo lerony amin'ireo patabe any andafy any ony ataon'ireny namana ohatra ny hoe saka sy ny alika fa misy ihany koa aloha ny anaovana fiarovany dia sefo be tanakavana ny patabe ty miandro ty oui patron ka tokony omena fampitaovana ange zany zay basy lava tena fotsiny omena dia fampy aiza kosa ny dia hoe bomba na grenady tsy ho maty fotsiny ve reo sokatra ireo raha zay rany zavatra rehetrarehetra zany efa ampitsara ry zalam-panangona any apotony ka ok patron mazo to ianao ary rinona indray ty resaka bomba sy grenady resahanareo ty fangaro zareo ony nanao an'le resaka grenady hita teny ambodratrimo iny araka le retany vaovao iny raha ny voalaza ange dia hoe bomba efa ely ireny fa tsy hoe vao natao akory ka nyresaka izy hoe mitady asika be ny fahavalotsikako dia tokony omena fampitaovana zany ho azay dia hoy izy hoe bomba sa grenady sa lance roquette sa tanko ny ilain'ny lisana oziziko anana ny zalahy tokoa aloha ny fitaovam-piadiana rehetra ilaina amin'ny fanangonan-kareny fa tena hitako hoe tsy mety afa-pony olombelona ry izy mitsamina avoajanahary zany ka tsy haiko hoe mbola inona ihany ary nanaovandro patabe an'izao afera maloto zao nefa jeriny hoe reto arenany orona safiry zao ny azy miorona sy miara-miodina nefa dia mbola zao ihany ny ataony saika diniko tokoa tsy maintsy manao latsaka maraintsika satria amin'ny vao maraimbe io karaza-tsokatra io no mitady aniny amin'ny maraina io reny no mihinan-kanina satria mbola malefaka ny ravina fihinana rehefa maraina amin'izay koa tsy dia misikotra azy any anaty akatakatany fa manindrina koa nge le azo misy ny toerany nareo zany angera lava ka ohatra manampahalalana kapobe amin'ny momba nyty afery ty mihitsy so dia mba miketrika no anao deba kely koa ary nareo ty miandray ry zalahy izay vaovao rehetra menga dia lasa mividy karazan-gazety na mihaino radio sy mijery fahitalavitra na koa hoe mikariko amin'ny internet mba halalako ny tena marina dia tamin'izany mba nahafantarako zavatra vitsivitsy momba nyo sokatra radiata io mety hoe zany keo ngamba nantony ametrahany dralantsika ho amin'izao toerana kely izao fa mety mbola hiakatra ho tanana kavanana koa raha mihodina tsara ny sera reko hoe misy iraka ny fanjakana manintana ny olona amin'ny fiarovana ny sokatra ho ny ety amintsika monsieur le maire marina tokoa zany ringandrina ka izao tsy vitany hoe anentana ny olona ihany izy fa hiady amin'ny fitrandrahana tsara dalàna sy ny fanondranana tsokosoko an'ireo sokatra radiata amin'ny commune misy atsika ty koa izy ka fantatra moa monsieur le maire fa io sokatra io indrindra no bizina fanaoko sy reo olobe zao ka anohatra koa zany ianao satria ianao no mpanilanelana ny fanjakana sy ny vahoaka ifotony mazava ho azy zany ringandrina fa eny impiry moano efa mbany miteny anao fa tsy mety an'io zavatra ataonao io manao tsinotsinona amin'ny fanjakana mihitsy nareo ka everinareo manko fa anareo ireo ve ny arenana tolo-janahary eto amin'ity commune ity fantatrao fa fady an'io ny vahoaka eto ka
ararotinao ny manakarama olona tsy fady akan'izany. Impiry koa moa ianao no mba nantsoko hiara-iasa amiko hoe de amin'izay nge mba hoe samy isitraka ny tombontsoa be amin'izany tsika fa manda foana ianao. So de mba alahelo kanina kosa ny nareo ry ngamera. Ngamera masina be. Oringa patron be, oringa andrina. Ampiano vola azoko amin'ny herim-poko oringa andrina azonao. Mba manana ny ampy ihany koa na de hoe tsy tony anareo asa. Ay fantatro fa tsy ny ampahafolo ny arenako akory no mba anananao nefa miavo tsy feno. Tsy fa firin'izay olo-mpanjakana mba mandala ny rariny sy nitsy ny kuitianoko miseho be vavy eo. Tandremy monsieur le maire fa ho sahirana amin'ny vavabe anao ianao amin'ny farany. Ka anao inona amiko ianao hoe anao inona amono atahaka ny tsy fantatre lava fa voavidiko ange ny hainy lafa mipetra tsara e. Mbola tsy malala ny volako sy ny fahafantarako olona iny anga lerangaty. Anaingely ty ny tanàna sy izay rehetra ao aminy. Izay ataonao hoe izay ataonao tsarako amparo ny mahampanefefo anao. Lalaovy ny fitsarana fa anareo koa ny lalany e. Fantaro monsieur le maire fa eto Madagasikara tsika fa tsy aiza akory. Mbola mahita ny sary Madagasikara sy ny sainam-pirenena eto amin'ity latabatra ao mahony eny ity midika izany fa eto Madagasikara angetsiky. Fantatro izany rangaty. Anga mbola tsy hainana izany fitenenana izany. Eto ny misy an'izany hoe efa tratram-body omby izany androany ny apitsy de miara-miady varotra entana amin'ilay mpitory eny etseny ilay fitoriana. Efa haiko izany ringandrino. Efa haiko izany. Efa haiko hoe izay mahazo fahefana eto amintsika de mampiasa an'izany ho amin'ny tombotsoan'ny irery ary manapatra izany amin'izay tiany. Fantatro izany. Tsy lazay intsony ny kolokolo izay zaro sakafonareo anapozina amin'ny vatanareo sy ny taranakareo. Tandre marso de anenina ny vavabe. Manana ny lalàna iaroary ngatia zay ihany. Tsy vo eo anga ela no ny laza fa anay ny lalàna. Mirediredy zay be ny tanàna kely eo alaka amseho milay. Ao hitatsika eo hoe ministra aza ty tsy miteny eo anatreny ka ze laviko ve no mba hoe tambatambazandavy eto a. Fakahita kelitsika. Andao hoe efa renao hoe patronina fa mba mihetsika eo nro mpiaro ny zavaboary sy ny firongony ka manotohana ny finanantsika. Manaraka vaovao tsy tapaka monsieur l'homme d'affaires. Fisehoana ivelany fotsiny eo amaso mivondrona iraisam-pirenena ny enireo e. Te hazo fanampiana avy any amin'ny mpamatsy vola sy amin'ireo firenena-dehibe saro-piaro amin'ny fiarovana ny arena voajanahary fotsiny ireo. Tsy fantatrao angafa mbola eto Madagasikara nge ianao e. Efa nseho tsirotra ny patronina fa efa lasa nytoliara mihitsy hono zareo. Fa aiza ianao io zao monsieur l'homme d'affaires? Sao de tokony iona? Aty amin'ny vilako fa 3 taona zao. Makamaka ina ato trano aho sady mijery an'reto sokatra radiatara eto. Tsara tokoa le sokatra madama. Na ny endriny velany fotsiny aza de efa mahalafo ny vidiny. Ka isan'ny sokatra tsara indrindra maneran-tany io sokatra io monsieur. Zaza efa manana ato tranoko mba ataoko animal de compagnie fa aza matahotra ho tratra izany ianao e. Natao aza hoe ho tratra de tsy gadra kory ianao e. Atsika nge fitondrany e. Atsika ny tanàna izay rehetra ao aminy. Matoky ianao madama. Mbola tsy tonga ao an-tapa ve ny resaka amin'ity raharaha ity na izany aza aloha e? Mbola variana amin'ny filalovana politika ireo ka tsy misaina raharaha hafa koatr'izany e. Mbola variana manao kajikajy. Sika kosa tsy andanin'izany manararoatra manao ny ataontsika koa. Fa iza tokoa aloha no olontsika amin'ity fifidianana ity? Ka mbola vao mijery izay sambo tafita mihitsy za sy ny ekipako ato e. Isika tsy mitaingina soavaly maty izany e. Manao analizy politika tsara aloha azona seza. Fa ireo mpanangona ifotony fotsiny aloha ny lazao mba ho mailomailo e. Mody tsy de mihetsika aloha tsika. Amin'izay hoe mba mahomby ny adiny zareo mpiaro an'ireo sokatra radiatara reo. Marina ianao patronina. Zay fa avelako ianao ry olo-mpanjakana ambony eo. Ho ela fihinanana eo amin'ny fitondrana ny ianao tompoko vavy.
mailomailo ihany aloha risany amin'ity mission manaraka ity fa misy mpiaro ny tontolo iainana nalefa amin'ny fanjakana anaramaso an'ireo hitantsika ireo any a. Tandremany amin'ny lalana rehetra lalovany lisany ihany sao dia tratra ny fisavana. Tsy elisa no mibaiko eo amin'izany fa rehefa te hamono azy dia vonoiko. Tsy ilana hevitra avany amin'ny lisany akory izany. Tsy misy tsiny fa izay. Mailomailo fotsiny aloha. Be anao mahita raha matokely alida ka tsy nampoisiko ny olona mpanifohy fotoanareo no hiditra amin'ny tombo roam-panjakana toniko. Tonga hifampiraharaha aminao amin'ity sokatra radia taty. Azoko nataony naniraka olona taty ary izany indrindra no saza ny voninahitro sy ny mampanao aferagoavana. Reo ny vola be dia ampangino ny vavanao ary irararao izao raha mitady avororoenay izao. Efa rekano mantsy ireo dossier mahakasika aty ampilatananareo. Zay izany vola be tombola mahalety mihaja be. 100 millions d'ariary reo. Ka hoana? Sanatria ny amatika sy ny varotra ny tanindrazako. Ny fanekena kolokolo tahaka izao no efa mahakisy faran'izao firenena izao hatramin'ny taona maro ndinganina. Okizay. Sanatria amin'ny fieritreretako ny anaiky an'izao fomba ratsinareo mpanao afery izao. Tsy andray a. Ampo distoerana ianao raha matokely ka sainy ihany a. Sao andasanao mandrakizay zao fandavana ny sohiditra izao. Ekeko. Mety hoe ampy ampivoatra ny fiainako ireo vola be ireo raha ho raisiko saingy zava-doza ho an'ny taranako ny ilomana ao anaty harena azo tamin'ny tsirariny. Tsy ny volanao no andatsa mandrakizay fa ny alahelo ny fireneko mihitsy raha sanatria ny vava aladiny lela ka andray andreo vola ireo a. Bon, apiko atsasany ka hoana? Averiko aminao fa nameloko mandrakizay ny feno fieritreretako. Tsy te velona vola maloto a. Tsy manao kolokolo andre matoa-tsaina fa angamba disy varavarana ianao. Tsy ho voavidinao volanao vinanao vina ny feno fieritreretako. Raha manaiky miaraka amiko aza angenao dia omeko villa, fiara hika farany, anokafako konty any amin'ny banky any ivelan'i Madagasikara. Tsy tia azo voninahitra ve indreo hoe miaraka amiko? Za nge olo malaza ny fandraharana eto Madagasikara. Tsy misy tsy mahalala ny anarako hatramin'ny zaza vao miana amin'ny teny. Aza manandrana mikasikasika ny vatako ianao fa tsy hitanao ty. Basikleta ve? Afaka didy aminao miseho mpandala ny fahamarinana io raha matokely alida. Ka tsy tohizo ariny ianao. Io ianao, eto ah, fakahitsika. Efa taty aminao koa le fanetry be ny firenena iny. Ohatray. Tsy ampy an'ireny karazan'olon-dreny ny sazoroana efatra na enitaona tranomaizina. Tena marina mihitsy izany ka. Tokony 20 taona tranomaizina mihitsy aza farafahakeliny. Ny zato tapitrisa saky ny meny dia lamandy tokony alohany miampy ny 20 tapitrisa onitra ho an'ny ministera ny tontolo iainana, ny aivoary ary ny ala. 100 hatramin'ny 200 tapitrisa no tsy maintsy alohan'izay tratra arakaraka ny tranga isehoan'ilay alatra. Zany no sazy ampiarina amin'ireo izay tratra manao an'io afera sokatra io. Ary hono ary alita. Ahoana izay? Ndray andro any ve mba ho tratra ihany izy iny sa ahoana ozy ianao raha matokely a? Miporofo mivaingana tsy azo ny ilana atolotra ny bianco amin'ny kolokolo ataony no mbola mampiriorio azy iny. Tsy aheto fa za mihitsy ny hanolotra azy anoloan'ny fitsarana. Tsy sahamono azany aloha nga iny noho ny fihavanana misy e. Impiry moa iny efa nanao vavabe tamiko izy ianao e. Fa hono ianao zany tsy matahotra ny ainao amin'izany ve raha matokely alida? Misy lalàna eto ka tsy atahotra mpanao ratsy a. Ka tena endrika fanehoana faharesina zany fiahiahina ny ainy izany. Ekena fa mety izy zany saingy tsy misy ady mora zany. Izay kosa aloha e. Tsy ho foana ny tsy maty manota raha tsy ediny e. Tsy moramora nefa ny ady.
sady tsy vita vetivety ary indrindra tsy ho vitan'olo-tokana fa vondron'olona maro ny tokony andray andraikitra miaraka. Zany kosa aloha dia kenaka. Miady mafitsika satria tiantsika ny tanitsika sy ny hareny. Ny taranaka ny tsy mijovintsika fa ny antsika ho vita ihany ange. Tena maro n'izany ka. Andriamatotale, miainanao tompoko. Angana izy tratrandray. Tao hivady dia tany Kuala Lumpur. Eny ary tompoko fa dia misaotra anao. Piorokototra ny tarehimarika ny Mengatale. Tena lozako. Astroselis radiata analina izao no efa tratra. Zanany zato eo izao no tratra tany amin'ny sirana piaramanidina Maleziana. Fa baraka ny lato amin'ny malagasy fa mitete be. Tena mahatsiraviny. Ezaka hafa koa ny amin'iny. Ka tena zava-doza ho an'ny LPNetsika tia ataon'ny kely saintena matoa kely lida. Tsy fantany fa Madagasikara reny no manana an'io sokatra io hoe mariny. Le fitiava-kely araka ireny efa resantsika ireny. Tsy miala amin'ny ankamaroantsika malagasy toetra ray isany tsy mampivoatra antsika menakavy io. Allô? Manaja anao mon commandant? Arak'izany dia tsy maintsy manainga androany dia androany ihany tsika. Ataoko fa efa vonona lalandava ny ekipanareo Andriamatoa isan'ny Ratsy Mitsitsy sy Ratsy Manaiky if za mihitsy no iraka nampanaovina tatika vonona trany ny ekipako na andro na alina. Ka ahoana zany no ataontsika? Ka zao za sy ny ekipako makany amin'ny parka nasional tsy manapesitra dia ny ekipa Ratsy Mitsitsy kosa no manatratra ny lompananganao amin'ilay tanàna azahoana loharanom-baovao. Asanareo moa ilay izy fa mba ahafahana manamora ny fiaramiasa no antony nanontaniako ny paikadinareo teo. Voalaza fa sokatra radiata maherin'ny 5,000 isa no amin'io tanàna io Andriamatoa Ratsy Mitsitsy. Mety mihoatra aza hono ilay loharanom-baovao? Matokony fiaramiasa amintsika mpikambana ao amin'ny tambajotra mpiaro ny sokatra teny amin'ny faritra Atsimondraefana izay mpitandro filaminana Ramatoa Kely Alida. Tsy maintsy ravatsika io tambajotra mpanao trafika na sokatra io na dia mbola mitakizaka goavana aza ny fihadiana aminy. Izay fantatra fa tambajotra matanjaka tokoa. Tokony hanokana vola bebe ihany ny fanjakana amin'ny raha toy izao Tonga dia rofo daholo izay sokatra hita alisany any lesy fa efa misy mpanara-maso ngeo izy patro be. Zava-doza fa misy zandary sy polisy maromaro tazako amin'ny maso lavitra ry zalahy. Ainga alisany. Zany ve lesy? Dia firy le rono sao dia mba azo toerina ihany lesy? Amin'ny 4-4 mihitsy ry le maty fa aingana ok ary. Tonga dia velomin'ny fiara ry zalahy. Zay ary ny alisany fa efa misy zandary sy polisy hono ihany. Andao hipitika amin'izay fa tsy efa ho folo avokoa ve zao ny ao anatin'ireny gony lisany efa tramotramony ireny? Naza tsy mahatratra folo izany ko. Efa ho 20 kilao latsaka ve indray dia mbola hiazakazaka ihany amin'ity lalana kisilasila be ity. Ohatra ity. Tena ny anjera ary zalahy fa rofinga andreto. Avana izany aza tandremo sao dia misy maty ireo sokatra ireo. Atoko daholo dia midiry lisany fa ratsy be nge raha misy mahazo sary amin'izao tsika. Tsy te arany dina be koa. Tena tara kely tsika. Iny fa lasa nena varatra le 4x4. Tsy maintsy arahantsika iny namakaiza. Veloma aingana amin'ny fiara. Komisera Faniry. Miazo ny lalany hijanonanareo mihitsy le 4x4 voalaza fa mitondra an'ireo sokatra. Sa voadolo sy fiara mandalo amin'iny lalany iny so efa nafindra an'ireo zavatra nalainy taty.
sy savaintsika izany ireo fiara rehetra mandalo amin'ity lalana ity e, araka ny toromarika ny commandant Ratsimanaiky. Manaja tompoko, taratasin'ny fiara azafady Ramsey. Misaotra anao. Mba anao fizavana kely izay Ramsey a. Mahazo mandeha ianao ary. Manaja tompoko. Diniko kely e. Tandremo fa mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo jolatsy matao toly a. Okotsika ho mailo mandrakariva. Zava-dozy ty izany ry zaka kely a. Manana tsindry mandry hafahafa fa toa efa akaiky eo ry zala zany. Reo aro reo efa hitako amin'ny rétroviseur mihitsy aza. Re lavidavitra ireny e. Tena tsy resaka fotsiny kay ny andry zala fa tena vonona mihitsy ry zala ny fanandrina amintsika. Tsy maintsy efa misy namandreo miandry antsika koa zao any aloha any fa tena aloha mivily lalakafa. Lalatanina aloha rahana fa tena tsy ho resitsika mihitsy aloha raha nisan'ny zala reo. Ka tsy ho faty daholo ve reo sokatra reo raha any amin'ny secondaire be antsika ny andeha. Tezitra inge patron be raha tsy ampy eo ny entany e. Sy hafaingany ihany aloha raha ngamy fitesany lahy. Sy efa miamanakaiky ihany ngery zalahy e. Na ho faty any daholo aza lesy reo tsy maninona. Ny haitsika aloha ny avotana. Ary maninona moa raha mena baiko ry zalahy ity fitavetrany e. Basy be dia be reo. Efa tazanay le fiara. Tsy niazo ny lalam-pirenena ry zareo fa nivily lalatany. Dia ahoana indray izany ny fandaminantsika e? Aza mihetsika eo amin'ny toerana misy anareo nareo dia savoatra ny le fiara rehetra mandalo e. Efa misy ekipa roa 4x4 izay no hifanandrana amin'ny zala. Leo asaina zavaindry zala ny fiara fa za naramaso ny voatra rehetra amin'ny maso lavitra sao efa ety reo jiolahy. Dia ianao zany le tovavy mahery foan'ny Madagasikara ha? Nareo koa zany le poizina mpanimba firenena. Ka zany mihitsy e, dia aninona ka ha? Aninona? Dia ataonareo inona? Ary aiza ireo namako? Iraka avy any amin'ny patabeny anay. Fantatro ny atony matozina niraka anay e. Enao sy ny firongo noho ny tetitetika hanapaka ny finanany ka tsy maintsy atao ohatr'izao. Mino aloha fa tsy ho vonoiny akory anao e. Zany hoe mety ataon'ny vady kely fanalana mamy fotsiny angambany. Tsy ravina mieritreritra ny fisainanareo fa netry be ny firenena. Mora andrahonina nireo namanao ka lasa nitsoaka any Antananarivo e. Ka mafy kosa ny tehenako. Dia vola kely ve ny amadihana tanindrazana ho anao io? Vola kely ahoana raha matotia. Be karama be zahay. Karama be entina ny mausolée. Mba misainy. Sady arem-pirenena ny menjanahary anao sy ny taranakao nefa dia soparana sy atao tsintsina. Ary ianao efa baby indray tiany mbola ohatry ny be moral. Omeo karama madio ary zay dia tsy hanao ny asa ratsy ohatr'izao e. Zay. Tsara aloha rehefa mba mahatsapa-tena. Ny mampalahelo eto amin'ny firenena dia ataon'ny sasany fitaovana fampidiram-bola ny fantrany malagasy. Sokatra tsy misy afa-tsy eto Madagasikara tompoko io sokatra io ka ny tokony ho sari-piaro aminy ianao raha mahatsapa fa mbola malagasy. Ny vahiny aza verangaty manokana vola be arovana ny hareny malagasy dia ny malagasy tompony indray ny miraviravy tanana. Mba mandiny ihany e. So dia tsy olona tsony fa Maheno. Tena grave be letsina aty fa raha ampitandro filaminana maro be zay. Kozy io an'izany patron be rehefa miantso alisany fa tena tsisy fiketsona. Efa tena raikitra mihitsy ao fifandonana le ty. Raha mba olona mahalala menatra ihany nareo mpangalatra arem-pirenena tony dia tokony hanova famindra mba hanenina ny laza ratsy ny malagasy eo anatria ny firenena hafa. Ary indrindra ho menatra eo anatria ny feon'ny fieritreretana. Inona no lovain'ny taranaka?
zao mbola variana ao amin'ilay tovavy ny samboriny ao zao iny le rahalava iny dia alay voaingana le sakosy asitsika ny anjarantsika iny ihany mantsy ny mila ranondranony amin'ny patron be ary sao dia mba hotratra amin'izany sika ry manana niza iaro akory angentsika raha sanatria hotratra niza ry liza ary eo mpiambina tanàn'ireo tsy sa manitsika atsika izany ireo reo koa nge kamba manao tsy teo avoaka keo hoe mamoaka entana antsokosoko ato reo samba makamaka tombony kely eny daholo ry kala kely azo amin'ny kilodoka nge tony dia mba alaitsika amin'ny makarakary ty ary le sakosy tsy zovy iny lazain'le mpanentana taty iny hoe tombontsoa azo avy amin'ny fananana ny osoka keo io ny fitombony miarika reny tokantrano tsirairay zao no mampandroso ny toekareny tokantrano kelitsika sindry tadidiko tsara kosa ny lazainy fa eo amin'ny lafiny fizahantany no isan'ny ahafahana mampitombo an'izany mandeha aradrariny fa tsy tahaka an'izao dia atovy kelikely ihany loha sao dia tsy zakako zahay ary nininy ary atao ino ty sakosy ka misy maty ireo sokatra ka saika ariana iny fatiny tandremo tsy azo ariana izany reny fadolana na alevina dia aza mbola kasiana aloha raha mantora so fa avy aloha hita mipatabe sao dia lazainy hoe namiditsika fa maty ahoana koa nefa tsy azoko mihitsy ange tsy araka ny fanomezana ny sakafony sao dia tsy ravina kasiasa kosa no menareo azy ato reny raviny reny no omenay azy ireo ka ny sasany koa tsy mahazaka nytony toerana tsy nahazatra azy tony dia matoko efa hotelin-jato ange zao no maty tamin'ireo 100 tato aive saika haka ny sakafon'le kala no tsy nahitanareo ko efa vita ao ka andraso alaiko aleo alaiko fa tsy maninona dia karakara tsara ireo ambon'ireo fa ahita raharaha mipatabe nge nareo raha mbola mitombo ireo maty ireo zay fa lasa zay vo azoko ny aiko aza misentosenty mahatsiraviny io ry liza fa vintana ao atsika zao rofy aingana ny entana dia mivantana any amin'ilay restaurant sinoa efa nanafatra iny ry ka matahotra ny hotratra ary neny rehefa tsy tratra teo ranona dia tsy hotratra tsony izy moa ny mahalala fa sokatra anao tanatin'ity sakosy ity aza matahotra indry fa mialatra tsika rehefa lafindry ireny ary ay ve ka tsy mitovy ny rambony tony sokatra tony milaza fa matahotra ny hotratra nefa mbola be dinidinika eo ihany lato ny somary lavo tony ny rambony ary vavy le foy mba hanafahana azy fotsiny izany no nanova ampaharan'izao tsy fitoviana izao izany eo ihany fa mba hamora ny fikambanany lasy ny vavy izany koa ve dia tsy takatryndry ary mandehana amin'izay Tongotsika fa ty trano lehibe ty zany le izy trano misy rihana 5 mivelara midadasika tokoa voadidina tambo avo dia avo vao jerena dia fantatra avy hatrany fa trano tsy mahasavasava iny misy tovavy mivoaka iny mibabisakosy iny tokodiny eno vavy nefa tsy mahita ny fisitsika akory raha nareo raha iny dia savao ento aty avy eo akana renseignement eny lisany tsara daholo izay voalaza an'izay samy ary mahafantatra an'izay tokony ataony rehefa tafiditra ao ka andao ary ianao ry tovavy apiditra anay ao tandremy fa tsy mitsitsy tandremy fihetsika kely tsy toy inona dia mety ampidi-doza dia tandremy tompoko sao dia hotofirinareo ao neny akary raha mitombona daholo ange izay nolazaina tao dia tsy hanintsy aninona akory izy raha vao nisy discours nefa dia tsy tompona andaikitra izay ianao nafatotro ny lelanao raha nandainga miarabanao ry tovolahy mpitandro filaminana nomeny fitsarana fahazondalana isavany ity tanàny ity zay koa
miangavo ny fiara-miasa aminao. Ohatray fa mitady anao iny ny lasany e. Aza mihetsika mahery lisany fa basy daholo angeny aty aminay aty e. Tonga de fatolo izy ry zalahy, misy antonao matoa lisany mikasany any ohatra e. Tandremy fa tonga de mitifitry le maty reto a. Iny zao misy namany mere daholo fa ratsy ty a. Oay, mizara roa reto le lalatany. Samy misy diana fiara reto ka izy amreto no rahatsika e. Ty misy olona falolo anontaniana. Azafady naoda. Ohatray, lasa nitsoka le ranga. Aloha enjehako aloha sao mba hitan'le fiara teo. Naoda, ifanenjera. Tsy hanao inona anao akory naoda. Mifona sifo, mifona e. Ono ba? So mba hitanao aiza reny le fan'le 4x4 teo. Lasa ny anavaratra any reo ondato reo. Mifona sifo. Soka ke hitako latsaka tanatin'iny 4x4 lasy iny ty e. Tsy nangalatra sifo. Ohatray, ary iny ty afempenonao e. To sokatra. Saika ataonao inony ty sokatra ty? Saika mitsiko iny sefo. Manitra ny sefo ka mba mila vonjy e. Fangana reo tsy fady entony e. Tsy mahafaly na atandroy reo ny fady. Antanosy zay e. Misaotra naoda. Etiko ty fa endro ny volanao raha hoe mila voly anao. De tandremy zalahy fa mampigadra nge ny fangalarana nytony sokatra tony. Ngatsy fa zany nambara taminareo e. Matoa na fotoana nampitandrina anao de fatary fa zava-dehibe zany. Zay, veloma aloha fa mbola maiky zay io. Zavatoza madama fa enjeh ampitany filaminana le 4x4 mpanangona sokatra ny toliara. To taitaitra be ianao zany monsieur. Zany avy ka ho loza. Fa baraka ange raha sanatrika voatonotony eo ny anarako e. Ary tsy maintsy voasaringotra ianao raha sanatry. Aza manandrana manontonona ny anarako zany fa zavatozy zany ndre matoa a. Teneno hoe mpiasa rehetra voakasika zao raharaha zao mba tsy hanontonona ny anarako fa hifototra any aminy zany a. Na hifototra any aminao koa. Tsy adina fifamarinana tadiaviko aminao madama fa vaolana. Ka tsy azoko ange zay tena mampisaviritaka anao amin'izany e. Efa malaza be zao ny fiadina amin'ity fanoranana sokatra radiata ty ka maimbo rangy ery zalampitany filaminana. Sahala mitsimotsitsy tokoa raha ireny vaovao reny. Vao teo koa zao no naray vaovao fa sarona tany amorontsiraka Ndavadoky le sambosaika hanoranana an'ireo sokatra sasany. Tapahany ramatoa be iny fifandraisana. Zay le ramatoa iny sy ny fomba ratsiny. Rehefa misy raha mitady avo saringotra azy de zao no ataony. Zavatoza. To io mijany io le fiara. Mety ho fandrika zao fa samy mailo a. Manana fitaovam-piadiana mahery vaky reny. Efa tsara daholo ny basy. Andrasantsika vetivety ety alavidavitra aloha zay miseho vao metsika tsika. Tandreminareo reo manao fihetsika mahery fa eto ampelantanako ny an'ity tovavy ty a. Mampitandrina zay. De ho faty ve a? Tahaka ny tsy nisanginareo reo namana ireo koa ny tsy sangioko amin'ity tovavy ty fa tandremo a. Aza mikasa ny sambotra fa tsy azo azanonareo ninona ataonareo. Mampitandrina. Alelo arahana tsara zay fihetsiny vao mandray fanapa-kevitsika zalahy. Tifiro raha salisany tifiro. Zay rako amin'ity zaranangaty lohan'ny anina androany.
Raso esoroko ny kapako ary tsaitsaika. Aiza ny fahasahiny tiany iny? Raha zao moa io ny hitany ora lafo io dia asa fotsiny. Mikara ao anaty fiara de tora matokely alida io e. Ndrika io loza fa voadonako le tavoangy marina. Oaiza? Zay miasa nama any ary mivoamoramora koa nareo zay ao anatin'ny fiara io mba tsy siny raha mandrika. Zao ndao nareo fadalo miaraka amiko. Mijanona kosa ny ambony manaraka fatoriny nareo fa za mijery voaloha azy ao anatin'ny fiara io ary aza misalasala mitifitra mihitsy raha vao mahita olona hafahafa. Fa zao nefa aza tifirina ho faty fa mbola anaovantsika fanadihadina. Ao lasa reny. Maty ve Neny? Tsia nyvolonareo njeniko e. Zay Neny zereo zany miparitaka. Neny Andriamanitro, loza fa nahafaty olona. Migogogo tratrandreny ny lisa voatifitra teo amin'ny lohan-dramatoa soa. Ny firaisako tsokombakomba amin'ny ratsy ve ny nanalan'ny tanako eny olombelona. Latsaka ny basy tetỳ tanako fa ngolo tampoka teo amin'ny ratsako. Le tsy matao toty. Jereo ihany aloha so mbola zavotany io ramatoa io zalahy. Ary eo fatorana ny tanana ny lali le tsy manjary tia. Tsy manaiky an'izao kosa fa aina solon'ny aina. Tandrem. Zany ny sazany olona tsy vanina ohatry tony. Okizay fa tsy mihetsika tsy ange izy zany. Tandrem fa vao heliko ny lalàna ange famonoana olona ramatoa kely. Ianao koa zany namany. Masoanao ny manambana tahaka zao fa apetrao iny. Tsy nareo mariny zany hoe maty reny zany sady maty tamin'ny fomba maty ravina dia miteny an'izany. Eny tifiro ariara zay ny mampitsangana andreninao e. Mbola latsainao ihany sanatria raha teny fandatsana nataoko fa teny fampieriseretany. Apetrao zanako ty basy ty dia eo finiko ianao mangisa ny zanako zany. Tiako ny ranomasoko mahita an'izao trangan-javatra. Mamy tokoa ireny. To tsy misy tamingan'olona tona ray azy e. Sahala amin'ny efa tsy eto amin'ny manodidina angery zalahy reny zany raha izao no zavatra mitrangy. Oay, tsy misy afa-tsy ireo sokatra amin'ny gondreo no ato. Azafady hoe mona tsy hitao Ima commandant. Alefaso aloha le drone nentsika iny hijerena ny manodidina ny lavidavitra any. Toko moa tsika efa tsy misaraka amin'ireny. Raha tadiditsika avy hatrany iny tsy lany fotoana nanontany le ndaty iny tsika. Mety hoe miandry any amin'ny takotakon'andro zalahy. Oay le dia aika afaky ny kodiarana ray ato aloha ato. Zay zany nanajanony eny an'ity tato Zava-doza ho an'ny Madagasikara ny filoborobony ty tambatsotra pakan-tsokosoko naren'ny pirenena tahaka izao ty. Marina mihitsy za mon commandant. Iza ve ka sokatra rady atamahery ray alina ny tao amin'le trano be vola miopapana ny saika tany am-posiny tsy mataotody mianakavy. Fa tamin'ny fomba ahoana aloha ny tahirizany an'izany sokatra analina zany ka nizarazarainy tamin'ireo efitsampolo ny tao amin'le trano e. Mba tsy niorina tamin'izany aza niodohana izy mianaka ny karakara azy ireny toko. Fa miresaka momba azy mianaka tokoa ianao.
napalahelo dia napalahelo nefa ran'le zana mivaviko amin'izao sika miresaka izao dia naterina maika any ambitsabo sainanga izy traumatisé-ona izy ho mpitsabo ka atovy eo aminao kosa ny toerana mon commandant eny fa na izany tsy izany miaiky ny herim-pon'ilay commissaire fanira mon commandant vehivavy nefa dia nafy andro salako soa kosa aloha fa nampiasa maso lavitra izy dia afaka nahitany lavitra ny vehivavy nge mon commandant rehefa mafany zay ny fony eo anatrehany tsirariny dia mahavita zavatra mihoatra ny vitan'ny lehilahy eny tsapako amin'izany teninao zany ny fahasahindra-matora sosy ramatoa kely alita fa zany aloha ihany ny tena mampanahady aza hitako ka ho maty mombokeny tena andalana zao raha mahavoatontonona ny retom-pany fefy reto zao manahy mantsy fa ho jambo amin'ny vola mason'ny mpanao fanadihadiana ka raha toy izany ianao zany kosa nge mon commandant zany natao an-tsena dia ho resy tsy miady sika aleo aloha hiasa mibianko eny ny raha tsika nahita ihany nge reny raha maro mahavoatonton'olona ambony na olona akaiky ny manam-pahefana ambony reny ka raha izany nge dia tokony hitsangana ny ohatra n'izany sika nifanenjika tamin'ireny jola reny sika nge ka nahita pirofo eny fa efa ataontsika zava-dehibe aloha zao zava-bitantsika mpitandro filaminana izao hoe na dia mbola ilana ezaka mafy dia mafy aza tady anaikitra izany torimaso zany mon commandant mafy tokoa iny ady amanainy iny nazaka ho aza mba reratreraka keliko sofa efa mivoatra ny teknôlôjia ka vetivety sika dia sotro kafe efa mpelantanany fitsarana zao iny raha iny ka miandry ny fampiarana ny sazy mifanintsy amin'ny mpandray anjara tsika rehetra tsy anaiky monsieur le maire fa tsy maintsy ampiarina amin'ireo olona voatontonindreo ny lalàna ka ahoana moa zany lalàna raha matokely lalàna tsy maintsy ampiarina amin'ireo mitazona tsy ara-dalàna na mitrandraka tsokosokony arena voajanahary rovana io lalàna io nge lefa nilazaiko anao tamin'le indray andro iny eny tsaroko le zato hatramin'ny randrato tapitisa zay indrindra miampy fitanana ponja sazy miatra eny fa misaotra indrindra monsieur le maire tamin'ny fiara-miasa rehetra nataonao taminay tsisy izao zany raha toy ny nataonao reny daholo angamba ny ataondreo olo-panjakana rehetra dia irindra ny fiarahamonina ary misodra makany amin'izany fandrosoana dradradradrainy izany ty nosy Madagasikara ty mbola ho ela nefa izany satria mbola ao anatin'ireo firenena 10 mahatra indrindra eran-tany ny tantsika sady kivy amin'izany ianao raha matokely alita adidy amanandraikitra tsy maintsy atao amin'ny tanin-drazantsika ianao toko savinao ngano fa endrena malagasy ny hoe ny taotrano tsy efa nirery ny firaisankina ny hery ary tombotokona tsy mahazo hao andraiky sy ny olo-pirenena rehetra ny fialovana ny arena voajanahary ka tsy maintsy mandray anjara izy raha mahatsapa fa zava-dehibe zany marina mihitsy izany voalasanao izany tokony andray andre ny fanentanana natao tamin'ireny ny mponina aty aminareo satria ary zareo no aty apotiny aty tena marina aloha zany raha reny mbola tsy misy fiatraikany dia tsika malagasy mihitsy ny tokony hiala eto amin'ity nosy Madagasikara ty tena olozako rehefa tsy tiany antsika ihany tsika dia aleo ry zareo vahiny mahatsapany lanja no hipetraka eto hiaro azy reny ny zao de Francfort any Allemagne sy ny zao de Los Angeles any Amerika dia ahitana n'io karazan-tsokatra io efa nahitana aty misy ny sariny koa aza tany Allemagne tamin'ny taona 70 ny olona monsieur le maire ny mahatsapa ny asaribidiny arentsika fa tsika malagasy indray no miravoravo tanana hafahafa mihitsy ny malagasy reto betsaka neny malagasy no tsy mahalala menatra amin'ireny fanambarana nataon'ny vondrony fireneny dehibe reny amin'ny fanondranana tsokosoko sy ny tsy fahatsapana ny asaribidiny arena voajanahary hiavahantsika amin'ny firenen-kafe raha manaiky ny lesoka teo amin'ny fampahafantarana ny mahazava-dehibe andreny arena tsy fahita raha tsy eto Madagasikara reny anisan'izany ty sokatra radiata ty ekena hoe ahitana azy aty amin'ny nosy rahavavy saingy taty amintsika reny nisy nitondra tsokosoko izany ariko ny fahatsapana ny lesoka no isan'ny antony nanaovana an'izao etsika fanentanana ifotony izao kanefa mba hisokatra ny mason'ny malagasy maro fa tsy ho maty ny arivo ariary ny feon'ny fieritreretany ka hamaritra an'izany amin'ireo tsy mahatahotojo sy fanetry-be ny firenena ny fotom-pisainana ny singa voalohany ahafahana ny mitisy ny kolo ary miaro antony arena voajanahary tony
na misy aza ny fanararotan'ireo olon-doza ny fantrana ka andraviravizan'ny vola dia tsy ho farepirepi n'izany ny olona tonga saina ny tory andreny no ataony amin'izay fotoan'izay. Tena marina mihitsy ka. Mbola tantara amin'ny toy ity monsieur le maire fa tsy ho tapitra eto akory a. Zava-doza nosoratany voambona varungy novelominy Rakou, Faly, Arikamsarandry, Sinez, Fetra Sarbidy, Nambininy, Bruno miaraka amin'ny Anjarliva, Vantso, Iary, Niravo ary Iony Miajanirina. Nanatontosa Menavona